Niakatra ho 200 ny taux directeur napetraky ny banky foibe ny Madagasikara. Izany hoe ny tany zana-bola fototra iankinany rafitra ara-bola manontolo eto amin'ny firenena. Ankoatra izany, voakasiky ny fepetra vaovao ampiarana ny TVA 200 koa ny findramam-bola any amin'ireo banky tsotra na banky première. Avesatra ny ho fiantraikan'izao fepetra ara-toekariny izao amin'ireo mpandrara madinika sy salatsalany izay miankina amin'ny findramam-bola ny fananganana asa sy ny fiatrehany ny fiainana. Raha vao miakatra ny tany zana-bola ny banky foibe, dia miakatra ho azy ny zana-bola n'ireo banky ara-barotra. Midika izany fa mila mandoa vola fanampiny amin'ny trosa ny olona efa tsy manana. Fepetra izay mazava loatra fa manampy trotraka amin'ny fahasahiranana iainany maro, indrindra ireo sahirana sy ireo tantsaha izay miantehitra amin'ny trosa, anomboana asa sy mety ampidirana mpianatra. Maro amin'ny malagasy no manao izany, hoy Zafy Mahova Serge. Iny aloha zany dia efa napiakatra ny taux de crédit any amin'ny banque primaire. Raha vao mipetraka zany hoe 200 ny taux directeur amin'ny banque centrale, dia efa any amin'ny 900 any zany farafahakeliny ny taux de crédit. Donc dikan'izay mety tonga hatrany 220 ny taux de crédit. Dia le olona zany efa kapohanao tary amin'ny fiakarany le taux directeur, mbola kapohanao koa le olona aty amin'ny resaka hoe rehefa mindram-bola izy dia asianao TVA 200. No le taux directeur zany efa niakatra zany le taux d'emprunt rehefa mindram-bola izy. Rehefa mindram-bola zany dia efa niakatra satria nampiakarina ny taux directeur amin'ny banque centrale 200. Dia farafahakeliny zany 900 farafahakeliny zany resahako zany mety midonatra any amin'ny 220 ny taux de crédit. Mahalasa saina ny fomba famaliny ireo mpomban'ny fitondrana sasany. Ny solombavambahoaka ohatra milaza fa tokony tsy hindram-bola rehefa tsy mahazaka ny tatao-ketra TVA 20%. Tsy mahalala ny olana sy ny filan'ireo vahoaka soloan'ny vava akory ny solombavambahoaka miarady amin'ny mpitondra, hoy hatrany ity mpandinika toe-karena ity. Narea olona zany mpiaradia amin'ny fanjakana zany miteny hoe vaka misy terena ozy ny olona mindram-bola. Nareo angamba mivoky ao anatin'le fitondranao fa vahoaka ny amin'izao sahirana ny orinasa kely madinika. Ny orinasa kely madinika iny raha raisitsika fotsiny ny épicerie reny sy ny karazany reny, hiditra zao mpianatra. Vahoaka madinika, vahoaka ilay zany zao amin'izao fotoana zao manao crédit hoe ampidirana mpianatra amin'ny volana septembre. Rehefa hiditra zao ny ray aman-dreny dia efa manomboka mividy entana satria efa manomboka manangona zao ny ray aman-dreny marina fa vao vakansy ny mpianatra fa efa manangona ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana mpianatra hianatra. Dia dikan'izay rehefa maka le crédit kely zany izy crédit relais manko ny filazany reny any amin'ny banque primaire. Rehefa mindram-bola zany ny ray aman-dreny mpianatra, dia le zana-bola veriny zany asiana TVA, tombo zany ny vola alohany. Ary io mandainga ny fitondrana rehefa miteny hoe tsy répercute io any amin'ny consommateur, satria ny banque eny mahita teknika samy hafa foana, tsy misy tsy possible zany hoe ny banque nanao prise en charge le TVA n'olona. Tsy haiko aloha taizana hitan'ny fitondrana zany. Le fitondrana teny fitondrana manabarabara. Araka ny voalaza teo dia maro ireo tanora, ray sy renim-pianakaviana, mpandrarana tsihy no miankina amin'ny findramam-bola rehefa manomboka andraraha toy ny varotra, ny fambolena sy ny maro hafa. Rehefa sarotra loatra ny fahazahoana fa matsim-bola dia mihemotra ny faleovantena ara-bola ary tsy afaka hivoatra ny fiarina ifotony. Hitarika fitotongana ny toe-karena izany miaraka amin'ny tsy fanananasa sy ny fitombony fahantrana, hoy hatrany Zafy Mahova Serge. Mitohy sy mitombo ny fitarainana momba ny toe-draharaha iainan'ireo mpiasa eto Madagasikara araka ny nambarany teo anivo ny Fisemare, sendika iray misolo tena ny mpiasa malagasy. Karama ambany tsy mifanaraka amin'ny fiakarany vidim-piainana sy ny asa sahanana ny ankamaroan'ireo fitarainana. Vokany maro amin'ireo mpiasa no miaina fahasahiranana ara-bola ka miantraika amin'ny fiainana andavanandro izany. Ankoatra izany, voaresaka ihany koa ny olana amin'ny fandroana mpiasa tsy ara-drarina izay miteraka tsy filaminana eo amin'ny tontolon'ny asa.
Ny olana fahatelo lehibe dia ny antsonjay na fanesorana piasa tsy ara-dalàna izay mitarika fatiantoka ho an'ny piasa satria very asa tampoka ary matetika tsy misy fanonerana sahaza hoy ny fanazavana. Na ny sehatra tsy miankana fanjakana io na sehatra miankana fanjakana io raha mpitahina amin'ny vidim-piainana zany ny karama raisina isam-bolana de tena tsy mifandanja. Resaka fandroana zany lasa ohatrany hoe tsy miraharaha zany ny mpampiasa amin'izao fotoana zao fa fandroana nge miteraka impact be dia be ho any amin'le piasa surtout zany ilay fandroana ka hoe mal fondé zany hoe tsisy antony mazava sy mitombona na ataontsika hoe tsy naraka procédure de miteraka fahavoazana ara-moraly mety hoe hiteraka fiketrahana ho an'le piasa fa eto amintsika moa zany hoe fandroana piasa zany de ohatrany hoe zavatra vitavita ho azy ka na mitondra andraraha koa ianao eny anivon'ny fitsarana voaka ihany ny onitra fa tsy mahasanda an'le fahavoazana zay niatra tamin'le piasa zany. Misy orinasa anankiray zay raha isan-kerinandro tsy latsaky ny 20 ny piasa maka STC de rehefa verifienao am'izay eo am'le motif de licenciement sy ny tariny tena betsaka ny zavatra azo arenina. Zany hoe zany mila fifampidiniana zany tontolony asa eto Madagasikara satria miasimba ary tsy metsika tsiny ren'le piasa malagasy mandeha miasa ny mafy koa mahazo an'ireny zay zao efa mieritreritra anangana fisemare any Maurice sy France satria efa misy piasa traité dossier zany amreo ary betsaka ny mpikambana anay lasa amreo firenena reo. Manodidina ny iray tapitrisa ariary isam-bolana farafahakeliny ny maro karama mendrika sy sahazan'ny piasa raha jerena ny fiakaran'ny vidim-piainana eto amin'ny firenena hoy ny fisemare. Mihoatra ny 8 millions d'ariary ny karama raisin'le piasa isam-bolana rehefa tonga any France fa rehefa eto Madagasikara izy de milaza le orinasa hoe io ihany ny vitanay. Resaka karama tsika efa tamin'ny 720 angamba raha tsy diso nefa nivoiny fisemare hoe tokony 1 million d'ariary karaha farany ambany. Ny anay zany dia mianga budget type zany hoe zany mila kajina le fandanina andavanandro tsy maintsy anovan'ny piasa dépense de iny zany no ahafana mamaritra karama farany ambany. Karaha mitentsika hoe $100 sy ny tariny raha fahitanay zay aloha satria ny instat miteny hoe ny tokantrano anankiray malagasy misy ankonona 5 de raha zay $100 zay mety hoe tsy mbola zay natao hoe karama mahavelona sy ampy ho an'ny piasa eto Madagasikara fa tokony mianga budget type zany tsika hoe inona ny filany inona daholo de ohatrinona no totalindreo filandreo ao anatin'ireo volana de iny zany tokony amaritana ny atao hoe karama fototra na ataontsika hoe salaire de base fa tsy hoe kory hoe manao référence tsika ny anivelany fa le réalité misy eto zany tokony jerena hoe manaona le vidin-javatra zany am'izay. Maro ireo tanora malagasy no misafidy ny ala eto amin'ny firenena mitady asa sy fiainana tsaratsara kokoa any ivelany. Anamafy ny tsy fahampin'ny piasa matianina eto antoerana izany ary mitarika fahasimbana ara-toekarena sy ara-sosialy. Miantso ny fitondram-panjakana sy ny mpandrarany fisemare mba andray andraikitra maharitra sy entitra amin'ny fanatsarana ny fepetra momba ny asa toy ny maro-karama, ny fiarovana ny zon'ny piasa ary ny fanajana ny lalàna feny asa eto Madagasikara. Zava-dehibe ny fiaraha-miasa rehetra mba azahoana antoka fa tsy misy piasa ajanona tsy ara-drariny ary mahazo karama mifanaraka amin'ny fiainana andavanandro. Voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenana rahateo izany hoy hatrany ity sendika ity. Tsy mitsahatra mitombo ny isan'ireo tanora namoy ny ainy taoriny ny fanamariana ny tsingerin-taona na tovavy teny Ambohimalaza. Raha mbola mitady valy ny fianakaviana sy ny vahoaka dia mitombo ny fanontaniana sy ny aia manoloana ny fomba fandeha ny fanadiadiana. Na dia teo aza ny fanazavana nataon'ireo tompon'andraikitra ara-panjakana dia velom-panontaniana ny maro, indrindra be loatra ireo vaovao-miparitaka etsy sy eroa kanefa tsy misy ifandraisany amin'izay fanazavana ofisialy nomena momba ity raharaha ity. Famonona ny nina ve saloza vokatry ny entana lany daty izay efa nanaovan'ny fanjakana etsika tany Antsirabe. Tsy ny sakafo teny Ambohimalaza ihany manko no nahafatesana olona fa teo ny tany Mahajanga namoizana ain'olona 3, ny tany Tomasina, ny tany Ambositra olona 70 ary ny tany Toliara olona 1. Ary efa nambaran'ny fanjakana fa entana lany daty no natonga ny loza tamin'ireo toerana voatanisa ireo. Midika izany fa tompon'andraikitra tamin'ny fanapozinana ara-tsakafo na afaty olona tany amin'ny faritra ny fitondrana
hoy ny solombavam-bahoaka Andriamampandro Tontsoa. Zay misy aim-bahoaka ny resahana dia tompona ndraikitra ny gouvernement ny fitondra mpanjakana. Misy ny entana lalàny daty betsaka any Antsirabe sy ny maro samihafa be da be ny sakafo périmé tokony anaramaso amin'izany ny ministera ny commerce nge ao anatin'izany miaramiasa ministera ny fahasalamana zay tompona ndraikitra daholo ny ministera ny angovo amin'ny tsy finity jiro tapaka lava sy rano tapaka ty zany ao anatin'izany reny zany dia tsy fandraisana ndraikitra mihitsy zany eo amin'ny mpitondra inona mampitondra anareo ny vahoaka nge nametraka anareo teo ary efa karamainy ny vahoaka inareo ao anatin'izany dia zavatra tena hoe any amin'ny tsizy indray no mahamaiky anareo fa le zavatra le manerana ny vahoaka zany tsy mba jerena mihitsy zay zany mahatonga ny vahoaka hoe leo sy tofa ary efa tezitra ny vahoaka amin'izao fotoan'izao. Mitaky andraikitra entitra sy mangarara izao tranga fahafatesana olona marobe sy misesisesy izao tokony tsy avela ho raharaha voafafa fa tranga anehoana izany fanjakana amin'ny tandrony rariny sy ny fiarovana ny ain'olom-pirenena izany hoy hatrany ny solombavam-bahoaka Tontsoa. Ny zava-misy ankehitriny dia maneho fa very tanteraka ny fitokisan'ny vahoaka ny fanjakana. Ny tolakandro teo no natanterana ny fanompoam-pivavahana ho fimbonam-bavaka amin'ireo fianakaviana moiavana sy ny zanaka na ireo mbola ao anatin'ny fitsaboana vokatry ny fanampozinana ara-sakafo ny seho teny Ambohimalaza iray volana mahery lasa izay. Tonga maro ny mpona teto Antananarivo sy ny manodidina na natanteraka ity fotoam-bavaka ity. Maro ihany koa ireo mpanakanto ny ombona nandritra izany. Ny boky Abakoka no nakana ny afatra nandritra izany. Mazava ny afatra falevona ny marina eto amin'ny firenentsika ankehitriny ary manjaka ny asany maizina. Satria ity firenena Israely ity dia firenena nofidiany hitondra ny anarany ahafantaran'ny firenena rehetra azy fa niodina taminy niala taminy ary vokatra zany zavatra izany dia nitotongana tanteraka ilay firenena fahamarinan'izay na inona ataon'ny olona ka rehefa Andriamanitra no lavina na dia milaza aza isika hoe firenena laika tsy mila fivavahana ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra dia tafiditra ao anatin'ilay lazaitsika hoe principe objectif io ka rehefa lavina io dia mizaka ny vokatra io na milaza azo mino an'Andriamanitra na tsy mino an'Andriamanitra. Tao fahagagana ho atsika mpivavaka ny mahatsapa fa fotoana toy ireny dia vitsy ihany koa rehefa sendra ny zavatra sarotra isika nampanantenaina fa tena tiatsika ary mikarakara atsika Andriamanitra fa rehefa tsy izay ny zavatra miseho midona amintsika ny aretina midona amintsika ny fahafatesana. Madagasikara tao anatin'ny taona vitsivitsy zany nefa nosoratana 700 taona talohan'ny naterahan'i Kristy. Isaia le mpaminany lehibe aza dia milaza hoe potraka eny ankalalana ny marina zany no iainantsika amin'izao. Nisy moa ny famangina ireo fianakaviana natao taoriana ny fanompoam-pivavahana. Nisy ihany koa ny fitrotrona ambavaka ireo fianakaviana manana zanaka sy ireo tanora hiatrika ny fanadina mpanjakana bakaloria nandritra ity fotoana ity. Nivoaka tamin'ny fahanginany ny generaly Tsaranazy Jean Emile manoloana ny fampanantsona ny sekretera nasionaly ny Antoko Arema teny amin'ny fitsarana miady amin'ny kolikoly na ny paka sy ny bromaleo tena misana ny ady amin'ny kolikoly na ny bianco tamin'ity herinandro ity. Fikasana andotona ny anarany Amiral Ratsiraka no ao ambadika izao hoy ity manamboninahitra ary olona voahiraka no nanao ny fitoriana. Tsy azo heverina ho ihany ny generaly Tsaranazy
fa nitaizany zanany tamin'ny alalan'ny kolokolony ami'raratsiraka. Ankoatr'io anefa dia nilaza ny tenany fa raharaha efa tsy tokony nifoazina intsony ity raharaha ity satria efa nandalo ambaratonga mpitsarana maro. Voalohany aloha zany raha mikasika an'le affaire fiheverako azy affaire tsy tokony ho fongarina intsony satria efa affaire nandalo tany amin'ny ambaratonga mpitsarana rehetra dia nahazo rariny foana zany ny secrétaire national ny Arema Annick Ratsiraka, première instance, cour d'appel, cour de cassation. Amin'ny fitsarana ambaratonga ny rehetrarehetra zany dia efa tokony ho vita iny. Ty indray zany dia ambaratonga mpitsarana ao amin'ny pôle anticorruption sy ny enquête Bianco. Amiko zany dia ray aloha zany le lazaina hoe olona tsotra no nanao an'le fitoriana dia misy olona mampirisika an'le olona tsotra ao satria le olona voalaza olona tsotra io dia efa tsy nahazo rariny tany amin'ny fitsarana rehetrarehetra. Faharoa manaraka an'izany fantatra fa raha Bianco sy pôle anticorruption no resaka dia mandoto ny anarany Ratsiraka zany ny fandalovana amin'izany sehatra anankiroa zany. Zahay reto dia notezaina, novolaina, novolavolaina président Ratsiraka nandritra ny taona maro tsy azo eritreretina mihitsy ka hoe notezainy président Ratsiraka amin'ny resaka kolikoly ny zanany naterany indrindra moa fa ny antoko zay noforoniny tsy mbola nisy na indray mandeha aza ka nisy affaire na kolikoly na nahalokaloka an'izany anarana Ratsiraka zany na koa ny antoko Arema. Sanky mihoatra ny loha iny tranga iny ary tsy azo ekena velively ho hiatrany ity manamboninahitra. Tsy tonga teny amin'ny Bianco sy ny Paka moa i Annick Ratsiraka noho ny tsy fahasalaman'ny reniny raha ny vaovao azo nandritra ny daty sy ny fotoana nomeny ireo ravi-pitsarana ireo. Raha ny loharano vaovao dia manaraka akaiky ny toe-pahasalaman'ny reniny izay marary amin'izao fotoana izao ary vonany hiatrika ny dingana rehetra amin'ny fotoana manaraka andrasana ny toyny. Mitombo hatrany ny aiasy ny fanontaniana manoloana ny fanjavona n'ilay sambo malagasy AW sy ny zava-nitranga taminy. Tokony andraindraikitra avy hatrany kapiteny ho fiarovana ny sambo sy ny olona rehetra nentina hoy ny fanehoan-kevitra. Raha misy olana miseny an-dranomasina dia tokony andefa fanairana amin'ny manam-pahefana ny kapiteny sambo amonjena ara-potoana izay mila vonjy. Tsy mazava nefa hatramin'izao ny antony nahatonga ny kapiteny tsy nandefa fanairana hoy ihany ny fanehoan-kevitra. Entsakilan'izay, tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitsirihana sy fanaraha-maso ny radara sy ny fitaovana rehetra eny amin'ny sambo mialoha ny andehana ny sampan-draharaha misahana ny fitaterana an-dranomasina. Miteraka adihevitra tanteraka ity raha ity satria tsy mazava hatreto raha tena voatsirika sy voasedra araka ny tokony ho izy n'ilay sambo sy ny fitaovana mialoha ny angany. Hatramin'izao dia mbola manohy ny fanadihadiana hatrany ny manam-pahefana ary andrasan'ny rehetra ny tatitra mazava sy ofisialy. Olo araiky en tant que capitaine na olo raiky dia efa fantany aloha ny responsabilitény amin'io sambo io. Vu que nitondra olo izy fantany koa ny responsabilitény ino ny vesatra aminakay satria za mitondra fahinana n'olo. Zay zany amin'ny maha kapitaine anazy. Raha kapitaine izy raha za manokana zany niraisiko ka manokana dia misy raha mandalo amin'ny sambo dia ny kapitaine tsy maintsy manao alerte raha manokana, tsy maintsy miantso izy.
nino fa tsisy kapitaine sambo ka misy raha mandalika tsy hikaiky tsy misy satria ny alerte no voalohany famonjegna anao tompony raha vao misy raha mandalo aminao. Donc nagnino capitaine ty tsy afaka nikaiky point d'interrogation. Io ny tenako amitsika hoe entre le marteau et l'enclume ny capitaine satria raha resiko raha nandalo taminaka zany tam'le fotoagnany zananoratra hoe sans radar zany niditra tamin'ny port ny Majunga teo tsisy radar dia anambarako amin'ny administration maritime fa tokony zaho tsy afaka manery ny patronko izy amin'ny mahafanjakana azy no afaka manery hoe ty sambo ty tsy nisy radara niditra tokony contrôleko zany ny radara ny ty sambo ty rehefa mivoaka manamarina raha volaniko zany fa tsy misy radio io sambo io na tsisy communication entre an'io sambo io sy ny armateur todika aminareo PMF zao adisoniza zany todika aminareo sa satria olobe nareo fanjakagna nareo responsable nareo misamy miteny hoe manaraka ny fenitra ino basy ino no tsy nagnanaova ny capitaine io compte rendu par jour ary moa ve tsy miantso an'io sambo io ny tompon'ny sambo le 17 le 18 fa le 19 sambo tsy nately tsy tonga tao Comore io vao mikoropaka nareo fa raha nisy accident nahazo an'io sambo io le 17 vao tsy azonareo le 17 izy dia tokony fa alerte nareo. Ratsaivina ny alatsinainy eny amby folo jona lasa telo no niala tao Mahajanga ho an'ny Motramodo Anjouan Comore ny sambo antsoina hoe Asfartate ao Indio na AW araka ny tatitry ny agence portuaire maritime et fluviale na APMF. Nitondra olona 3 ity sambo ity ka ny raika amby folo am'ireo no ekipa tsambo. Malagasy ny akamaroan'ireo mpandeha 4 faingo 4 no teratany Comoriana ary iray Afghan. Raha ny tokony ho izy 3 andro taorian'ny elany tao Mahajanga no atongavany any amin'ny Motramodo. 13 andro aty aoriana nefa mbola tsy tonga any Motramodo ity sambo nitondra entana 520 taona ary tsy hitany radara intsony atreto. Ny aliny eny amby folo jona no nasiana fifandraisana tamin'ny farany raha ny vaovao ihany. Efa nisy ny fikarohana tao ary nirotsaka antsehatra tamin'izany zareo Mauritiana, Comoriana ankoatra antsika Malagasy saingy atreto mbola tsy hita sy tsy fantatra hoe aiza ny sambo AW sy ireo mpandeha 30 tao anatiny. Misy akony ratsy no sady olana lehibe sedrainy fampandrosona eny ifotony ny toetsaina zatra tolorana izay zary sakana amin'ny fampandraisana andraikitra sy ny fiarahamentana hoy ny ben'ny tanànany Alasoro raha naneho hevitra mahalona ny zava-misy amin'ny fitantanana sy ny fiainam-bahoaka eny amin'ny ivony commune. Tsy mitsahamena ny isan'ireo mpandohetra vokatry ny fahasahiranana ara-pivelomana sedrainy olona manjaka koa ny fihevitra miandro fotsiny ny asa vita fa tsy mihevitena ho tompon'andraikitra amin'ny fampandrosona ny tanàna ny poniny. Tsy mavita manohana na manetsika tetikasa intsony ny vahoaka satria mihevitra fa tsy andraikiny ny mamelona ny commune misy azy hoy ny fanazavana. Zay le tsy fanefana ny etra zay a dia hitataratra zany a amin'ilay toetsaina lasa somary mirefarefa sa arefarefa amin'ny tany satria zarina omena toloram-potsiny ny akamarony dia lasa zatra miandra ny zay zavatra hoentiny avy aty amin'ny mpitondra zany. Miandro hoe ahoana no tsy vita ny lalanay omeo vary zahay fanona omeo laoka zahay fanona sy ny sisa rehetra nefa ny asa fampandrosonany misy anjara ndraikitry ny rehetrarehetra. Ilaina ny fanamafisana ny fahaizana manavaka ny maika sy ny laharam-pahambehana amin'ny fitantanana commune amin'izao vanim-potoana izao. Zava-dehibe hoy ity olom-bofidy ity ny fiofanana omeny antokotiko Madagasikara ho an'ireo ben'ny tanàna sy ny olom-bofidy ao aminy. Andraikitry ny antoko politika izany satria tsy mijanona amin'ny fanolorana olona hofidiana fotsiny ny antoko.
izany no isan'ny miteraka olana ho an'ny fampandrosoana eny ifotony hoy ny fanazavana. Ny fitantanana ny raha-mpanjakana tahaka ny raharano commune dia mila fahaizana. Inona no mamaiky, inona no tena io le tenen'ny Flora Valomanina foana hoe mahaiza manavaka ny urgent sy ny important, satria ny eo ampelantanana tsy ho ampy amin'ny fanany zavatra rehetra. Dia raha tsy mahay ianao zany hoe mandanjalanja ny tena zavatra tokony ilain'ny vahoaka sy ilain'le fandrosoana, dia lasa tsy hita taratra le fandrosoana. Dia ny zava-misy amin'izao fotoan'izao ataoko angambany fa ny antokotiako Madagasikara ireriany raha mihoatra an'ireo antoko no mampiofana an'ireo olom-boafidiny hitantana an'ilay commune eny fotony, satria ny antokotiako Madagasikara zao mitety an'ireo commune sy ny district izay ananany olom-boafidy, ary anisany tena tokony andraikitra lehibe ho an'ny antoko politika zay hoe tsy manolotra olona fidiana fotsiny ihany fa manolotra olona mahay, mahafantatra, mahalala. Ary raha ohatra ka tsy ampy ny kapasité an'ilay olona dia mba mitondra fampiofanana ho an'ilay olona iny mba ahafahany mitantana an'ilay commune. Nanamafy ity bentananay ity fa mila mahay mifeny fitsinjaram-pahefana izay marefo eto amintsika ireo olom-boafidy no mafisiny, fa tsy mila miantehatra amin'ny fanampiana avy amin'ny fanjakana fohibe ny commune Alasoro, saingy azo porofoina ny zava-bita noho ny fahaiza-mitantana. Naneo indray ny fahavonona ny anohana ny tanora sy ny fanabeazana ny député Andriamampandrotodosoa androany tamin'ny alalan'ny fanomezana cours d'appui maimaim-poana ho an'ireo ankizy hiatrika fanadinana mpanjakana baccalauréat. Ankizy misa 500 avy amin'ny faritra Ambohimanarina no sitraka izany fanampina izany, izay tanteraina teo amin'ny sekoly tsy miankina ICM. Ny fanabeazana no lara-pahamehana amiko hoy ity député ity, satria izany no antoka iray lehibe entina mampandroso firenena. Tsy isy fandrosoana maharitra raha tsy omena lanja ny fanabeazana hoy ny fanazavany. Avy Ambohimanarina iringirina, zanaka Ambohimanarina dia no nifatsapako hoe ny fianarana matoa ohatr'izao eto fianarana ihany nianatra dia tsy maintsy tafita, dia mba tiako tafita nareo ohatra anana mihoatra no izahary. Dia izay natonga ana heritreritra hoe alozy tamin'reto mpiara-miasa sy tato amin'ny lycée hoe ny fanabeazana aloha dia naharosaka ny amin'ny fanabeazana ny asa reto ny fitopolo isan-jato ny zavatra ataoko dia resaka fanabeazana. Tenako anao zany ohatra cours allemand, anglais gratuit, zay ataoko ainareo ka amin'izany informatique gratuit, ny cours maimaim-poana CPE, ny BBC, ny bac gratuit. Maina moa zany nanao an'izany sy ny mpiara-miasa no nifatsapana hoe raha te ho tafiditsika, raha te hanarina ny fiarahamonina, raha te hiala amin'ny fantrana dia tsy misaotry ny mianatra. Nefitsika raha hianatra fantatsika fa sahirana zao ray aman-dreny, sahirana ny firenetsika tsy manana vola anaovana écolage na amin'izany hoe anglais zany. Ny anglais zany tsy maintsy mahay anglais raha te hiasa, raha te hianatra any an-dafy ianao na te hanao zao dia tsy maintsy mahay anglais. Mbola ohatriny zany 1 mois 2 mois amina million. Dia hoy za hoe ho raisiko ndraikitra sy ny mpiara-miasa mba hanampiana ny zanaka Ambohimanarina dia nataoko gratuit daholo zany, satria ny teny filamatra zay raisiko ohatra amin'izay miaraka amin'ny mpiara-miasa dia hoe tsy misy manano ny ampy fa sambatra izay mifanana. Azonao ve zay? Nambarany ihany koa fa anolotra fanomezana ho an'ireo mpianatra mahazo mention amin'ny fanadinana, izay miezaka dia tokony ho hita sy ajaina satria manome aingam-panahy ho an'ny hafa izany, hoy hatrany ity député ity. Matotsika mianatra zany dia tsy tokony hoe hianatra dia hanaritra CV dia hiasa aman'olona. Matoa mianatra dia tsika no mampiasa olona. Azo zay fa tsy hoe mpiasa vazaha tsika na hiasa na lasa ho salarié tsika. Zay mahatonga ana menimenina foana rehefa any amin'ny antenimieram-pirenena tezitra be mihitsy amin'ireo membre gouvernement sy ny ministre hoe tsy mety zany hoe ho lasa mpiasa no fanina ny zaza malagasy hatramin'izay mba ho lasa salarié, mba ho lasa mpiasan'olona. Fa tokony ampianarina
mba ho lasa leader tsika, mba ho lasa mpitantana orinasytsika, mba olona mpitarika ONG tsika, mba olona mpitolo tsika, izay zany no tokony apetraka amina programme scolaire eto Madagasikara, tokony manana zay ikatoetsaina zay. Azo zay. De ny zavatra atao zany amin'ity ho raisiny efa atony any, zay mahazo mention amin'ity de mena fanomezana. Azo zay. Mahazo fanomezana zany reo zay mahazo mention amin'ity. Raha mention très bien de hafa ny nomena azy. Raha mention bien zany de somary mba mena fanomezana zany. De mention assez bien de mahazo fanomezana. Fa tsy mitovy kosa ny zavatra azo. Tany fahafahana matratra 4,700 no voarakitra tamin'ireo mpianatra nanao cours gratuit eo aloha tamin'ny fanadinana CPS BPC. Izany dia manapirofo fa miteraka vokatra mivaingana ny fanohanana sy ny fanomezan'ny tanana ara-panabeazana hoy ity solombavam-bahoaka ity. Mbola anisan'ny sehatra miady mafy amin'ny olana maro ny fanabeazana, tsy fampiny ny fitaovana, tsy fanjarian'ny kalitao ary fienan'ny fidiran'ny ankizy an-tsekoly any amin'ny faritra maro. Raha tsy omena lanja sitoana avy amin'ny sehatra rehetra izany dia ho lavitra ny fahafahana ananataranaka afaka mifaninana amin'izao tontolo izao, hoy hatrany ny fanazavana. Olona 2 tapitra mahery no voaterina findramonina hoy ny sampandrarain'ny firenena mikambana misahana ireo mpitsoponenana any HCR. Miatrika krizy tsy mbola nisy toy izany izao tontolo izao, manoloana ny fifindramonina sy ny fitsoahana ny fonenana. Mila entana sy vokatra mahomby kanefa mora vidy. Ho an'ny taona 424 dia manodidina ny 300,000 tapitrisa $, ny volana ampiasaina ny vidanana fitaovana tena ilain'ireo mpitsoponenana. Ny akamaroan'ireo fitaovana ireo dia vokatra sinoa satria mirary ny vidiny ary maharaka ny filan'ireo orinasa sinoa. Nanana anjara toerana lehibe ny vokatra sinoa nandritry ny horohorontany tany Myanmar. Azantony ankehitriny ireo orinasa sinoa no miara-miasa amin'ireo mpisomponenana. Misy moa ny fampiratiana iraisam-pirenena momba ny rohim-pamatsiana entana ny Chine ka ao anatin'izany no nahitana ny trano eva natokan'ireo orinasa ho an'ny fanampiana maha-olona. Mandray anjara betsaka amin'ny fanampiana ireo mpitsoponenana maneran-tany ireo orinasa sinoa, betsaka ka maro kokoa ireo vokatra avy any Chine. Nototosaina tao amin'ny faritra Kazuhu ny fihaonana fahatelo amin'ireo minisitra misahana fitantanam-bola sy ireo governoran'ny banky foiben'ireo firenena mivondrona ao amin'ny G20. Malaza amin'ny arena ara-kolontsaina ananany ity faritra ity, kanefa anisan'ny mahantra indrindra ao Afrika Atsimo. Notakian'ireo minisitra tamin'izany ny fanovana ny lamima maneran-tany mba hanatsarana ny fari-piainan'ireo olona tapitrisany maro mbola miaina anaty fahantrana lalina. Mivesatra troso ireo firenena andalam-pandrosoana ary aty Afrika ny akamaroan'izy ireo. Vokany, tsy mahavita mampiasa vola ho amin'ny fampandrosoana sy ny hoavin'ny vahoaka eo aminy ireo firenena ireo. Manampitrotraka ny olana ny fampihenana ny fanampiana ara-bola avy amin'ny États-Unis. Eo ihany koa ny fandrahonana ny fampiakarana ny ampatseranana ho an'ny entam-barotra avy aty Afrika. Mitaky fifehezam-pitantanana ny teknôlôjia na dia manome fahafahana lehibe aza ny fandrosoany. Mety hanimba ireo faritra ambanivohitra izay mampiasa olona tsy manana traikefa ny fampiakarana ny hetra ary ampanjaka ny tsy fananana asa izany. Etsy ankilany, ampitombo ny fahantrana ny fanafoanana ny fanohanana ny USAID. Manoloana izany, miatrika ady hevitra sarotra ireo tompon'andraikitra ny fitantanam-bola sy ny banky foibe ny amin'ny fomba hanamaivanana ny trosa sy hanohanana ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Manelingelina ny toe-karena sy mampanano sarotra ny fanatrarana ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra ho an'ny taona 2022 manko ny fiovaovan'ny toetrandro. Nanao antsoavy ny minisitra afrikana misahana ny vola Eno Godongwana ny tokony isian'ny fitarihana iaraha-misalaha sy entitra kokoa manoloana izao fiovaovan'ny toetrara iraisam-pirenena izao. Mihoapapana ny hafanana miatra amin'ny ponina ao amin'ny faritra afovoan'ny Algeria, indrindra fa ao amin'ny faritany Djelfa. Vokany, sarotra ho an'ny maro anisan'ny fiainana andavanandro, indrindra ho an'ireo zokinjokiny. Samy miezaka mitady izay azo ialofana ny tsirairay.
manampy ny tsirairay mba azo anakely ny lamba lena manoloana ny hafanana mahery vaika. Mandory ny hoditra ny masoandro na dia tsy mihetsika fa mipetraka fotsiny ireo mponina. Niova ny andavanandro. Mpamonjy moske isaky ny tolakandro ity renim-pianakaviana ity. Amin'izao fotoana izao dia zarara mivoaka ny trano ny tenany vokatry ny hafanana raha ny fanazavany. Etsakilany tsy manampy ireo mponina koa ny fanokafana varavarakely satria rivotra mafana no miditra. Ny lamba lena eo amin'ny tratra sisa no mba mampitony ny hafanana amin'ny vatany. Manoloana izany dia nanao hetsika fanentanana sy fandraisana andraikitra ny fanjakana ao anatin'ny drafitra vonjitaitra hiatrehana izao toetrandro izao. Nampitandrina ny hôpitaly fa mitombo be ireo olona tratry ny tsy fampindrano ankafanana sy mikorontana ny fitempon'ny fo indrindra ho an'ireo zokiolona sy ireo marary maharitra. Manentana ireo fianakaviana koa ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana mba hijery sy hifanontany amin'ireo ray aman-dreny na avana efa nahazo taona mba ahazoana antoka ny fahasalaman'izy ireo manoloana ny hafanana mahery vaika. Maro koa ireo mpiasa any an-tsaha sy mpandrafitra trano no tratry ny hafanana ka misafidy ny hipetraka ambany alokaloka na azo eny amin'ny sisin-dalana mba ahazoana aina. Miezaka manampy ny fanalefahana ny fahasahiranana ny sampan'ny Croissant Rouge Algérienne ao Jelfa amin'ny alalan'ny fizarana rano sy fanomezana torohevitra amin'ireo toerana fivorian'ny olona toy ny toeram-piandrasana fiarana fitaterana sy toerana fialan-tsasatra. Maro amin'ireo olona no tsy mahatsapa ny loza teraky ny hafanana tafahoatra indrindra amin'ny fandehanana tongotra lavitra. Tsy mandalo fotsiny manko izao hafanana izao fa lasa maharitra sy mitohy. Noho ny fiakaran'ny maripana dia nilaza ireo orinasa mpamatsy herinaratra nasionaly Sonelgaz fa nisy ny fitombona tsy nisy toy izany ka tafahoatra ny fanjifana herinaratra izay tafiakatra hatramin'ny 8,500 megawatt. Vokany, vomafy ny tambazotra nasionaly ary izany dia nanampitrotraka ny fahasahiranan'ireo mponina. Mampiasa ihany 700 orinasa lehibe any ivelany. Manodidina ny 700 orinasa any amin'ny firenena-dehibe no mampiasa ny intelligence artificielle na ny IA. Ahitana izay avokoa ny sehatra fitsaboana, ny industrie, ny logistique, ny asa fanaovan-gazety, ny fampianarana, ny fiarovana hatramin'ny asa-panjakana. Tsy olombelona intsony ohatra mitantana fikojakojana na ny maintenance fa ny IA amin'ny alalan'ny maintenance prédictive. Apetraka amin'ny 1000 ireo capteur ka manome antontam-baovao any IA. Angoniny daholo ny fihovitrovitry ny 1000 ny hafanana, ny feo sy ny sisa ka entiny aminavinana mialoha ny mety ho fasimbana na ny mpanina rehetra. Mampiasa tanteraka ny IA amin'ny fikojakojana ny motera ny fiaramanidina ireo kompania mpanamboatra fiaramanidina toa ny Boeing sy Airbus. Tsy olombelona intsony koa no mampanao interviva amin'ny fandraisana ampiasa ankehitriny eny amin'ny orinasa. Eto Madagasikara manokana dia ny faditsiranana no sampandraram-panjakana fantatra fa mampiasa ny IA ka ny fitaovana antsoiny hoe énoncide de risque assessment na ny ERA entiny manatanteraka ny fikirakirana ny asany faditsiranana sy edina ny osika. Nahavitana mampiakatra 900 ny vola anampidiriny faditsiranana ity fitaovana ity tamin'ny volana janoary teo. Nanokatra ivitoerana manokana ho an'izany ny faditsiranana dia ny Centre d'Excellence des Données et d'intelligence artificielle na ny CEDIA anitarana ny fampiarana azy eo amin'ny asany. Lehilahy miavaka i Amoadji, 20 taona ny tenany ary teratany iraniana. Amoadji no lehilahy maloto indrindra eto an-tany. Tsy nandro, tsy nandalovany savony ny tenany nandritra ny 20 taona. Zaza tomady sy madio tsara izy fony fahazazany satria voakarakara ny ray aman-dreniny saingy natahotra rano izy nanomboka teo amin'ny 10 taonany ka nitsahatra tsy nandro intsony. Sigara sy hena ny sakafo tena tiany. Fantatrao ve hoe mivoaka avy aiza ny omby-rano? Avy any anaty ranomasina ny omby-rano na omby-ly. Misy an'ity karazana ity eto amintsika.
maro ny tsy mino sy tsy mahafantatra azy. Marihana fa tsy mety lany tamingana ny ombrano. Ny mpitaingina sambo ny voalaza fa efa nahita masina fivoahana izy ireo avy ao anaty ranomasina. Any amin'ny faritra Atsimonosy iny no tena ahitana azy ary indroa isan-taona ny fivoahana. Taty aoriana nefa efa vitsivitsy sisa no omby mivoaka noho ny fanotana fady raha ny fanazavana. L'un des points concerne un projet de loi dit de résiliation. Celui-ci prévoit la suppression de plus de 9 milliards de dollars de financement précédemment approuvés par le Congrès, destinés à l'aide étrangère et au financement de la corporation Fort Public Broadcasting, qui gère le réseau radiophonique NPR et le réseau télévisé PBS. Les conservateurs affirment que ces réseaux ont un parti pris libéral. La réduction du financement de ces diffuseurs et la diminution de l'aide étrangère sont depuis longtemps les objectifs de nombreux républicains. Ces coupes ont été initialement effectuées dans le cadre du département de l'efficacité gouvernementale, ou DOGE. Cela rend ces coupes du DOGE officiel. Un autre projet de loi a été soumis au président, celui-ci concernant la réglementation des crypto-monnaies. Il s'agit de la loi Genius, qui traite des stablecoins. Ces crypto-monnaies sont liées à la valeur du dollar ou d'autres devises ou actifs, ce qui les rend moins volatiles que les autres actifs cryptographiques. Elles sont souvent utilisées pour acheter d'autres crypto-monnaies. Cependant, certains acteurs du secteur technologique espèrent que les stablecoins seront bientôt utilisés pour les achats au détail, les transferts d'actifs et même pour le paiement des salaires. Cet après-midi, nous faisons un pas de géant pour consolider la domination américaine dans le domaine de la finance mondiale et de la technologie cryptographique en signant la loi historique Genius. La loi Genius met en place un cadre réglementaire autour des stablecoins destiné à promouvoir la confiance dans le secteur des crypto-monnaies. Le gouvernement Trump espère que la promotion d'une réglementation modérée incitera davantage